atolotry ny viva radio anao mandritra ity herinandro ity sorona tantara no soratany airbazezo pilanao ny tantara sineze faly fiatrobe miaraka tamin'ny ny ravo sofaniry gasy ramoto ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika bak sarano arivondy sorona tantara no totosainy manikotra anio no andro voalohany marina raha mamelontsony ty aferana volamentika ohatra ny fantyantoko anjary no betsaka ny fivezivezenako reo mpitrandraka koa moa zany efa manomboka tonga sainaka tsy azo ambakany atsona ry zalahy tsy maintsy asiana feverana mihitsy zao ka otry fa iza koa ary tony olona mandeha tiany bakeba-tany tony ary ohatry manao marika amin'ny tanana angizy zany fa ina ho nitadiavina fa ahoana ary ny arainy fa misy inona no miala tsy indrindra raha misy fa nahitanao dia mba manakanako zarako aza mba mahitanao mba mila vonjykely amantsy mahavesatra tony koranga ohatra manelingelina sy aona koa zao ny fomba hitondrako an'io kony be malotony le ranga io mandreraka sy na izany azy aloha leo entina ianka so dia manozona ka manaratsy ny diako eo andao miakarainga anary fa maika ary tandremo tsy andotony automobiliko ireo entanao reo misaotra betsaka raha misy ary aza manano fa tsy aloto koa ro ny fiaranao fa ahono raha misy raha tsy diso dia vidy volamena ty ianao io ahoana nalalanao an'izany ka mahita angahinao tsy hoe mahita akory efa tazako matetika ty mantsy ano dia zay no natonga anytany zany neveriko mba ilazinina koa le rangahy ty ohatra mibe fanontaniana fotsiny fa ahoana raha misy raha mifahitako anao zao dia to olona manan'olana angambany sa diso zany eritreritro zany fa hony fa polisy angahy ianao iny be fanontaniana tsy polisy aka mahafantatra anao avy ary afaka mamaha olana raha ilainao zany fa ahoana koa zany ary miseho mahay mampiresaka ange ianao zany mahay mitantara angano mihitsy ianao io koa ve dia havita an'izany rangahy ty fa ahoana aloha raha azoko tsara ange zany ny tianao tenenina raha manan'olana zany dia misy ny vahaolana azonao omena tsara vitany aloha raha misehny eo ana tamiko fa hony manana vahaolana tokoa raha mifanaraka tsika ka raha tianao ny resaka amiko dia tonga ava fa tsy lavy teto nge misy ahy ary mahazo matoky anao fa tsy vazivazy zany andao fa atoroko anao ny toerana misy ahy tena tsy nandainga tokoa tingara sady tika tsy nahapoziko mahay any zavatra ohatr'ireny mihitsy izy neveriko fa mampiresaka mantsy ay tena hainy tokoa ny nanovany fiainako so ihany aloha fa nahina anatona azy fa raha jany dia tsy nahita an'izao tombontsoa lehibe zao tena manan-taleta marina tokoa izy aloha fa tsy lainga aizako tao anatin'ny volana vitsy fotsiny faneraserako tamin'ny tany dia tanteraka tolo zay ny tadiaviko rehetra dia tena misaotranao aloha ry ngiarasata indrindra tamin'ny fahagagana nataonao tamiko tena resy lahatra tanteraka mantsy ankehitriny ka zany efa niteny taminao fa tsy hanenenanao miaraka amiko tena marina zany aloha ary lazaiko anao tsy hoe manaratsy akory fa tia fivavahana zay fikiranareo hatramin'izay ty mihitsy nge ny tosakana lehibe io ka tsy nahazahoanareo arena hatramin'izay mety zay tokoa ve aloha rasata za mihitsy raha betrena zany efa toanareo zaotonga fa rehefa tsy nahazahoako tombontsoa dia navelako tany karaha zany angery ngiarasata diso lalana tokoa zany hatramin'izay zay mihitsy
indrindra tamin'ny fanarana n'ity fivavahana kristianina ity soa ihany aloha fa tena tojo anao nanoran'izay tokony nataoko ka manomboka an'izao rasata dia ataoko tsy mahazo atsony zany fivavahana zany fa tsy nahitako tombontso mihitsy tena marina zany tsara rehefa tonga asaina ianao tena marina zany ka raha tianao lavorary sy toatany ny fahazonao vola makarena enga rasata dia ara ho atrahany fotsiny zay torohevitra omeko anao aisy mahazavy zany rasata aza manay ianao tsisy ataoko verimaina tokoa raha zay soa lehibe nataonao tamiko zay tena marina eny ara fa ho hitantsika eo ihany zany ko Viva 98.8. Hozy dadabe fa inona foana ho mbola mahavarinanao ao ho tareto ary angetsika anjasika fa efa ho avy eo atezikala kely ory faindrena fa hoentinareo aiza moa ngiabe io ka andeha hivavaka izay ry dada alahady ingehana io fangary tsy fantatrao indray zany mandehananareo raha andeha fa aza-dalainareo izy mbola betsaka ny lako azy eto tsy mahazo mandeha zany laringabe mbola betsaka ny asa atao ato jereo tsara zao ny asa mba nataony lange zao ve de mba madio ainga ny lavy ireny diovina dolo ireo fiaryreo ajanony etra aloha zany fivavahana zany fa fotoa aingana de aingana zay ampanaoviko any lahy mazava angamizay jamsia voavina nadio azo eo mihitsy any aty eo averina diovina hoana andray koa aza ny an'levangaty aza be fa maliny eo lahy avy ireny sosao daholo fotsiny ho ary eo ary aingany lahy raha tsy vita ny latsara reo de miomana fa horoako avy etrany lahy de efa miteny azay hozy dada fa manina kosa dada be tsy navelanao ny favaka niaraka taminay sady tsy vitany hoe tsy navelanao izy fa de nivingavingainao tsy nasianao aja mihitsy mba olon-dehibe ihany ene izy iny ry dady de inona koa zao ny tianao lazaina amin'izany ka ianao indray zany no miseho an'ny memorala eto zao fotsiny lazaiko anareo rehefa miasa ato amiko de tsy maintsy manaraka an'izay tiako ny volako anga dala tompoka omena an'izao olona rehetrarehetra zao ka za koa tsy mila mpiasa lany andro mivavabavaka zany ny asa ato ato mbola be dehibe fa ahoana kosa ary zany toetsainao zandry betrena zany izy rabako so de mba tsy mety kosa zany fa nga tsy manana zo hivavaka kosa na de heverinao fampiasanao aza efa milaza aminareo aho tsy tia alalan'izany na manana zo na mananininy amiko rehefa mpiasa de tsy maintsy manao an'izay sitrapoko mazava angam'izay ary mandehana koa nareo mianaka mandehany fa so de arany atezerako eto fa azoninona koa ary dadina ry neny ny lasananao toetraoatra ireny to tsy mba fanao ny dada mihitsy mantsy ny oatra ireniko de asa tokoa retsy na za koa aza mba gaga fa ohatra nisy fiovana tokoa izy tato ato zay jerendrina amin'ny palitaoany aza to tsy haintsony ny mametraka azy eny amin'ny toerany fa to atsipitsipy ny fotsiny eny rehetra iny eno ary neny na za koa aza neny atsikaritra an'izany lasa matimatiarika zany izy sy zavatra petra indraindray to tsy tadidiny akory hoe aiza na aiza dry orineny fa inona koa ty taratasy latsaka ty fa taratasy inona koa iny retsy aiza hoe jerena ty ndry fa avaizakory fa endrena ny latsahana izy ty sa ny latsaka avy tao anatin'ilay palitaony raisiko teo iny kosa mety izay tokoa ngamba ary neny nda hoe jerena zay ao anatiny andao tokoa dry fa inona koa ty soratra tsy haivakiny ty ry fa endrena fa inona koa ary ty taratasy ty tohatra ny mampanahy mihitsy izy zany sa tsy haivakina ny ohatra ny soratana tamin'ny raha velona mihitsy raha ny fahitako azy zao neny fa iny ty mahalasa sainanao
fa maninona moa raha anytaniana ny dada momba ny taratasy iny aoka izao fa za manontany izay an'izany ndry indry ihany ny toetrany lazay mifampisavasava amin'ny paosiny eo indray tsika matoy izy tsy nilaza momba an'io a dia misy antony angamba aleo re tsy mangina sao dia tarika zavatra hafa eo indray dado ny voro izay tanora kristiana dia tapaka tamin'izany fa isy ny fitadiavam-bola ataonay e dia volazo amin'izany entina hitsinjovana andriamahandro ao am-piangonana dia araka izany ry dado dia misy izany ny fandraisanay tanora tsirairay avy anjara amin'izany a zay indray ianao dinina zany ny eritreretinao ataoko amin'izany ka raha za aloha dia tsy manana raha hoe vola nampihinany manitra zany zanga ny nampahantra azy no atianareo no mangataka ka fa ahoana koa raha betreny za mba valy tenino zany a zany nizy raha bako adidy amin'ny fiangonana neno ataony amin'izany nareo mianaka ho aza manao zay mahatezitra zany ray dia tsy miraharahany zany na adidy amin'ny fiangonana na adidy amin'inona zao fotsiny lazaiko anareo eny aleo tonga dia tsoroko ny marina manomboka zao dia ajanony hatreo zany resaka fivavahana zany rehefa miresaka amiko andray fa ina kosa no antony ry dada zany izy fa nga dada lasa tsy mivavaka ntsony no makahala fivavahana oatra izany ay raha ny hevitro ny tianareo fantatra dia zany mihitsy mba manontany anareo mianaka ary mba inona moa zany ny tombontsoa azonareo tamin'izany vavabavaka zany ka lany andreo fotsiny nareo fa raha zany Andriamanitra zany akory tsy hanome vola mankarena anareo zany ny anareo indray aza zao no tapitreko jereo fotsiny ange zao asa fanasoavana lava ataonareo zao hoe reny ve tsy vola dolo miala amin'izany ka orineny tena tsapako mihitsy fa tena niova tokoa dada jereo nge fa na fivavahana aza dia lasa ala mihitsy ankehitriny misy marina aloha ny andry tena niova toetra tokoa retsy ny raindry amin'izao fotoana izao tsy fantatro hoe inona loatra no antony sa rehefa mitombo ny vola dia mitombo koa ny ara-tsy toetra na izany aza dia saza miasa saina be amin'izany ndry mety mba ho fiovana mandalo fotsiny angamba ny azy mety nisy zavatra nahasosotra azy fotsiny angamba mety izay no mahatonga azy iova ohatran'izao na dia tezitra tahaka ninona kosa aza verina dia avitanao vavahafahafa ohatr'ireny jereo fotsiny ange izao nanaovany any dadabe sady efa tsy navelan'ny vavaka dia mbola mivingavingaina ihany mba olona manana zo kosa izy na dia verina ho mpiasanao azako mampalahelo ihany ilay fomba fisainana raha ohatr'izany ka marina raha hitako tsony izay havaly an'ity zasy ity na za koa zany mba velom-panontaniana ihany amin'ity toetra mibetrena ny ova tampoka ity Viva 98.8. Odio ory dadabe ahoana aty any ve ianao ato any anaka fa manjoso manjoso ianao ndry to mbola matory foana izy zany fa tsy salama nga ianao ry dadabe osa manao tsy metimety zany aho dia naleoko aloha mahanjo kely ohatran'izao no ary sao dia tokony angalana dokotera kosa renao ry dadabe aza misahirana ny amin'izany mihitsy ianao tsy maninona mihitsy any ahy mino fa avy zanana mandalo fotsiny ny ahy io aza manary rehefa misindy eo ihany io dia efa aveo fa naninona ry dadabe laza izy fa tsy dia maninona hono kanefa hitako ohatry ny atsatra ihany ny tsapako koa aloha dia ohatra ny feno alahelo zany izy hatramin'iray nanaova mibetrena azy ireny ve angamba nakarary ny fony mihitsy ireny vava mibetreny ireny aza hitako mara orinyabe fa izy laha zany zay nge manahirana mitony bainina be mareniny tony
atsona de tsy mamaritsotra zao mba hoaka rery betreny ty faneva-devana olon-dehibe ty a mariny zany rabako azy so de heverinao fa zazakely azy iny olo iny no ataonao ohatran'izany fa inona koa ny ianao e ianao indray zany miseho miaroaro azy eo a tsy miaro azy afa mba tsy mety kosa ny ataonao ka tsy fantatrao nga fa tsy salamany e izy aho e zay mihitsy ny aly tsy laitrako mampiasa ny ololoatra tony malazolazo tonika jereo fa efa taizana retina fotsiny sisa aiza moa nisy asa vanina to mandreraka sy odry garasata mandrosora be tena aitonga ianao tongaka ka inonao zato vaovao nentinako tsy de misy vaovao kory ny arasata zany hoe tonga fotsiny a mba hitondra nyreto zavatra reto anao e olona nahitana so kosa ve de tsy mba hosoramenaka rasata e misaotra betsaka na tsiaro e betsaka tokoa reto nentinao reto fa ona raha betrena mba nanahoana tokoa aloha zao ny fandian'ny afera ataonao any am'izao e mba mety any ve nitorhevitry ny arasaty ka reny efa voalazako anao renika tena mety tokoa rasata fa de misaotra betsaka tena tsy mampino mihitsy angefa de mizotra tsara araraky ny tokony ilana azy daholo ny zavadrehetra tsara zany raha betrena ino a fa lazako anao fa mbola santsatra mba avarany fotsiny reny fa mbola mety ho tsaratsara raha manaraka raha ohatra ka taterahanao zay zavatra angatahako nkaona voniny ianao satria vonina rasata ny andray a rehefa azahoako tompontsosy fiadanany amin'ny fiainako de ekeko foana ninonino tsarasata misaotra betsaka anao fa tena namana matokotoko ianao ka eno tsara ray tena tsy napozy kosa aloha reny fangatahana nataondrasata tamiko reny ohatra ny tena zavadoza fa tsy vazivazy mila sorona hony izy ary ain'olombelona mihitsy no ilainy amin'izany de ahoana ny fomba hitana ain'olona ka raha azoko tsara nge zany ny tian'olona zaina de mila mandatsaka ain'olona mihitsy azy zany de ahoana ny fomba natanterahako an'izany de vitako ve ny anao an'izany ty vao tena loza marina ny tena olana de miankina amin'ny fanatanterahako an'izay koa no hitombon'ny arena hiditra amiko ary ny tsy fahavitana zany kosa nefa no mety ahafonga natanteraka nefa eo am-pelantanana lozy ty marina fa tena safidy manadaly izany ka rehefa nandinika arangah de tena tsy azo pialana tsony rasata tsy maintsy ho tanterahako zay ny tadiaviny iza koa ny safidy ny atra sy fadiranovana io hitako rangah ny hevitra ary tena azo tanterahana tsara aleo fa zay mihitsy rangah no ataoko tsy ndrasany ela fa zao de zao ihany de ataony opération efa mifiry marina tokoa aloha zao e ohatra ohatry ny malaky be zany fandehan'ny oro zany efa ho am'raika ambe folo alina sady tena fotoana mety tsara zao sady izy mianaka koa ty efa restory tanteraka aleo manainga sady mitsaitsika soa de taitra eo indray ny manodidina laso rangara bitsena ary mbola tsy salama foana angata dabe orna iny tsy mbola tazako ny voaboaka teo mihitsy androany efa mba metimety any aloha raha nifahitaka azo maly zay iny e ahoana misy landry azy nga tsy hoe mila azy akory fa mba mandany fotsiny ka aleo mihitsy hitsidika azy orina iny sady efa nitondra voasary ho azy reto faly tokoa zao izy raha vo mahita marina tokoa re tsy nendria
ohatra ry dadabe fahendrena ihany ty e. Dadabe dadabe ary tsy mamaly mihitsy eny izany kanefa efa nikofokofoako mafy e. Ndraso aloha atsokony eny ka ohatra mampanampy ahy izany. Neny neny avingy enao fa tsy mety ny fo mihitsy ane dadabe aho e. Fa tsy mety mifoa ahoana akory fahendrena. Aleo hoe jereko kely. Andriamanitro, loza ry fahendrena. Manina ry neny? Tena ohatrany tsy miaina tsony ane dadabe e. Manina tsara hoe maty ve izany dadabe? Maty izy ry fahendrena. Andray nandao atsika dadabe ka tsy hiverina intsony. Vitako ihany marina le nampiasa ny saiko ary aleo tsy miandrela fa tonga dia mandeha amin'izay. Ho faly tokoa zao raha sata raha mandray an'izao vaovao lehibe zao. Tsy hoe latsony zany larabe tena dia ho mpanefoefo andady eo anatreny lahadolo amin'izay ny rehetrarehetra. Tonga dia lasa zao sady ny lalana koa mbola lavitra raha teo. Viva 98.8. Fa maninona koa ary zany amin'izany no manerika be. Mila mitandrana ihany larobetrena fa tena malama ange zany lalana zany ohatra eo fa misosa fotsiny izany. Mba iza koa ary toy ny olona maneringelina tony ny tena efa sahirana amin'ny familiana mbola mipita tapoka ihany. Ry lanitro fa manofy e za zany marina raha tsy ingabe mihitsy ty olona hitako ty. Oy tena tsy voatanako tsony marina ty fiary ty. Matea marina lasa valina ny kady zany vola. Aiza koa ary za zany ary toy eto ambony fandriana ohatra marina fa naninona koa zany tongotra zany ohatrany tsy afa-mihetsika. O rabako fa aizanareo e fa naninona tsy afa-mihetsika ohatr' zao e Andriamanitro, o rabako izay eny fa miantso rabetrena. o rabako misaotra anao Andriamanitra fa velona somasara ihany izy. Aleo aloha jerena aingana. O rabako fa ahoana koa ty sero mipetraka eto amin'ny tanako ty fa naninona rabako tratrano loza mpiarakodia ianao rabetrena. Dia izao mbola tsabony izao efa ho 3 andro ianao izao tsy nahatsiaro tenako. Misaoran'Andriamanitra fa tsy maty fo amanaina. Tratra miloza mpiarako dia ahoana koa zany ndaso hoe tadidiko tsara zay tokoa voatsaroako fa nivarina tany anaty antsana tokoa za sy ny fiara tena loza tokoa ny marina ka ary mba tsara vitana kosa aloha zany matoa mbola velona iny ohatr'izao e fa nagagara araka ny filazan-drabako dia raha sata ho mitondra taty an-trano tsy azoko fa ahoana amin'ny alalany fa tratry ny loza ary tamin'ny fomba ahoana koa mitondra ny ataty tena tsy mampinoka fa iza marina ary nampilaza azy ka manahoany zato izy raha betrena manahoana ny fahasalamana.
arabaina aloha tsy maty fo amanainy misaotra betsaka rasata tena efa saika maty koa fa zany hoe divin-janary mbola tsy anjara angamba fa ahona tokoa aloha rasata iza na plaza no tanika na tonga anao eto zao efa reko tamin'ny vadiko ianao tsy fa ianao nitondra tatiako tsy nisy laplaza arabetrena zany ve tsy tadidinao nga fa efa mifamatotra ngetsika zay mahazo anao de mahazo ako ary efa fantatro fa totosanao ara-dalàna le sorona ny tadiaviko ka za mieriteritra ntsony fa hikarakarahanao ahy tsy alety mihitsy raha tsy sitrana somatsara ianao misaotra rasata fa tena tsy naninenako tokoa niaraka aminao ohatra mivelondray aman-dreny aranga manana anoko ka raha mbola misy koa ny ilano ahy de tia vonina mandrakariva rasata tsara zany orabaka ory fahendrena dy fanakaiza daoly ary ny tsy misy mamalinareo ingarasata tsy onga izy mianaka n ohatrany anao rerony na velany miandra eto tsy eo zareo raha betrena fa lasa mivavaka hony ay ianao ma tsy mbola matory de afatra fotsiny napetrany tamiko fa ahonako ary zany de nahatakalon'izy mianaka ny fivavahana mihitsy ahy zaniko aizako ianao vahiny indray rangany na velany miandra etoko tena fanaovana tsinitsinina kosa zany rasata marina mihitsy zany teninao zany zay oa kanefa na izany aza tsy rery ngeno fa za mbola eto tsy manary anao zany a fahazamana fa zao raha betrena efa hitako zao ny fatokisanaao ka misy vaovao lehibe tiako ambara aminao inga rasata mino fa tena hafaly anao tokoa fa ina aloha zany vaovao lehibe zany lazaongana moa fa tena mahalina azy zany ngarasata ka zo arana izy raha betrena ka ino tsara raha araky ny voalazan'ny dokotera zay mitsabo anao de mety tsy afaka hitsangana ntsony ianao fa lebo mandrapahafatsy ka rehefa nieritreritra raha betrena de tsy hamela anao irery efa nilaza taminao moa fa zay mahazo anao de mahazo ah ka noho zany de tapaka ny hevitra fa za mihitsy no anasitrana anao maninona tsara hoe rasata anasitrana hoe ianao de vitanao ve ny amerina hitsangana indray fa tsy mbola mahatoky any ve anao raha betrena zao no izy ositragniko tanteraka tokoa ianao raha ekenao mifaniriko ka ahoana tena lazao rasata fa ekeko daholo zay tadiavinao tsy efa hitanao ve reny porofona any ekeko ny teninao rehetra reny tena lazao rasata fa tena vonina mariny tena vomaika tsy napoziko indray ny fangatahn-drasata iny ohatra ny mesarotra andramanaly izany ka aiza ve de ny zanako vavitokana mihitsy no angatahana ho vaty tena tafahoatra kosa aloha le izy kanefa raha tsy tanteraka angeony zay de alemy ohatra zao foana mandra-pahafatiko de ahoana re zany mbola safidy manadala ndraiky eo ty marina aleo ranga resahako aloha izy mianaka de toy izay valikena aiza indray no hita fahagagana sy fahasoavana ohatra zany atondra saty zany na ny dokotera zange zany efa lany eky tanteraka mino aloha fa tsy andany zany dareo raha fantany fa mahaso azy zany de zany lazaiko anao zany raha bako ny vaovao ka asy mba hevitra ao so de mba efa mirediredy kosa ary ty rasatanao ty raha betrena ahony de iny jilamboty iny kosa ve no menao ho vatin-janakao ary anao koa ve mino fa tena ho vitany tokoa ny anasitrana anao ny dokotera manam-pahaizana izy efa lany eky manara betrena fa fandrebirebena fotsiny zany zany raha bako raha za aloha de tsy ino an'izany mihitsy na izany na tsy zany koa tsy tokony mbola hiditra amin'izany mihitsy raha ifahendrena tsy fantatrao ve fa mbola zazany izy iny ny vatany fotsiny no mirongaronga fa ny sainy tsy mbola matitra akory tsy tokony olana zany raha bako ary tsy tokony andakonga ianareo satria tena mino aho fa rasata ihany ny lalatokana mety asitrana
fa inona ry izany zava-dozy izany Andriamanitro? Inona no atao amin'izany? Iny zanako mbola voatavy tsy mifandraka iny kosa ve dia ho atao sorona? Tsy ekeko kosa izany ka. Fa ahoana ihany le resako taminao Rabetrena? Lazao zay hevitrao fa maika angiahy. Raha ny hevitro ange aloha Rasata, hoe ahoana? tsy misy tokony andavako ny fikasana hoe, fa zany hoe izy mianaka zao ny tena olonako, mbola tsy fantatra mihitsy mantsy zay tena heviny, indrindra moa zany fahindrina e. Va izarynareo zany Rabetrena fa inona fotsiny maray-pianakaviana anao? Reseo lahatra aingana ary zareo Rabetrena fa tsy te ho sitrana ve anao ty tsy afaka nijanony ele tokoa ny angiahy. Aza manahy ianao Rasata fa efa namany ndraikitra iny tsy misy sahan-daha zany io, zay tsy mankasitraka ny teniko de efa namany fahavaliko matoka ianao. Eny ray ara de matoky anao zany ka mba ho valo ny fanekenao ara de aleo porofoko aminao ny fahaizako. Tandre moa nefa tsy vadika amin'ny fanekena fa ataoko tsy vita mora tokoa. Matokisa ianao fa tsy vadika aminao zany Rasata. Viva 98.8. Way, fa manofy ary neny hitany ve tady io toa mitsangana ohatran'ireny tsy narary ireny mihitsy. Fa ahoana ary zao? Tena vagaga zao ry neny Andriamanitro, fa ahoana tokoa zao Rabetrena? Toa sitrana tampoka tokoa ty ianao. Rasata tokoa ve navitan'izao fagagan zao Vola azanao tokoa rabako ahoana ny fahitanareo mianaka zao ka? Tsy napozinareo tokoa hoe ho sitrana somatsara? Ka efa hitanareo zao no sovitan-Rasata ka de anjaranareo sisa mieritreritra Tena tsy mampy mihitsy zao fahasitrananao tampoka zao ry dada. Aiza ve de olona malemy fa tsy natenaina intsony nitsangana tampoka indray? Zao ve ry dada tsy fahasoavana avy amin'Andriamanitra? Tsy misy fahasoavana avy amin'Andriamanitra zany eo ry fahendrena, ohatra tsisy afa-tsy Rasata ihany na nasitrana ohatr' zao. Fa iza marina ary ty Rasata ty tena tsy mampino mihitsy zao zavatra hitako zao ka. Fa tamin'ny fomba ahoana no nahazony nampitsangana ny malemy de mahagaga tokoa aloha fa tsy laingy Tena manana fahaizana miafina mihitsy anie zany ty Rasata ty ry neny. Marina raha nampianao mihitsy zao fahasitrana ny dada tampoko zao. Ohatra ny teny an'izany tokoa retsindry, izay tokoa vao tadidiko. Fa misy inona ry neny ary nanena koa ty ianao ny toa taitaitra tampoka teo? Tsy izany mantsy fa tafaresaka tamindray indri hono ty Rasata de inona ozy izy indri no lazainy mba fanirino ny angataka andri ho vadiny. Manina tsara hoe ry neny mangataka ho vady ahoana koa? Zany retsy mikasa ny ampiakatra andri ho vady hono izy ka asa ahoana ny hevitrindri? Ory neny sao de fa ho lasa dala ary nareo de olona ohatran'ireny kosa very neny no vadiko mba asio fisainana ihany ka? Zany tsy hoe nanaiky fa zay zany hono ny fangatana nataony mba ho valo any soa zay nataony tamindray indri hony ka raha mifeverako an'izany resaka izany eny ry neny de tadiaviny atao takalo zany aleo mihitsy iresaka amin'ny dada fa tsy anaiky an'izany kosa tena olona mitonantonana mihitsy le Rasata iny. Marina aloha fa sitrany somatsara dady nefa nahoana kosa no asiana takalo mihoatr'izany. Za kosa aloha tsy hanambady an'iny izany na hontezitra amiko azy dady. Ary sary-pisaina ny ianao lafa tia manantony ity indrindra izy. Aleo dia ho hitako eo ny resany.
Manao fahendrena mafatifaty kely avy nianatra nga izany. Fa ataonao inona moa na avezana aveza? Ndraikosy ary tena masika angindry izany fa hono aky mba afaka iresaka amiko velo fahendreny. Efa fantatro ny tianao resany. Mialatsiny aminao arangaty fa tsy manam-potoana ny amin'izany ka ome congé tadavinao nge ianao raha miresaka amiko Tsy mila an'izany aho aza manadala eo ianao ka sao dia verinao fazazakely araka ho tambatambazanao vatomamy. Andray mariny izany vavany kala kely ty tsy mba misaotra koa fa may vava ohatr'izany sao ve nivaliny soa izay nataoko tamin'indray aleo mihitsy aleo resaka amin'ny raha betrena dia hita eo eny ny toyany. Ory fahendrena avy kely alohanao ty Fa misy ina ry dada? fa inona moa zany fomba ratsy nataonao tamin'ny rasaty zany ka zao fotsiny lazaiko ianao tsy maintsy manaiky ianao na tianao na tsy tianao. Tsy mba hitanao nga ny sovitany ka fa agagana lehibe zao nge ny nataony tamiko ka raha mbola teo zanako koa dia tsy maintsy manaiky ianao mazava ngam'izay. Sao dia mba tsy mety kosa izany ry Ina dada. tsy mety amin'izany Tsy tafahoatra loatra ve izany didy sady nataonao tsy izany? misy an'izany fahendrena raha mbola tianao koa no zanako dia arao fotsiny zay teneniko. Hatramin'izay kosa ry dada tsy mbola namaly anao fa nakatoanao hatrany fa raha safidiko kosa ny tadiavinao setrainao ohatr'izany tsy hanaiky an'izany mihitsy na horoahanao eto aza. Ora betrena ahona ihany izy ty ka tsy efa niteny tamlahy fa maika ahona ny fanapahan-kevitrunareo ka tena tsy hitako tsony ty rasata efa mba nezaka mihitsy aloha nandresy lahatra azy mianaka indrindra moa fa fahendrena nefa fa tsisy vokany ko efa fantatroko ny lesy fa tsy tanteraka amin'ny fanindriko kanefa na tsy tanteraka aza dia aza malala fa tsy hanery azy akory kosa tsaro ve nefa fa nisy ny fanarahana nataontsika roalahy zao mbola mirako fo ela aloha atreto fa manaraka kosa dia tsisy tsony zany ko manomboko zao zany dia lahy zany misolo vaika any akalana ka tsy maintsy manatanteraka ny sitrapoko rehetra mazava zay alefa nahiko ivadika amin'izay rasata na ny fomba fiteniny aza ohatra ny lasana sika be zany inona tsoniko moa zany no azoko atao fa efa zay zany ny teniny dia tsy maintsy manaiky na tiako na tsy tiako Orineny so fa lasa ihany le rasady iny fa saika nidiran-doza mihitsy tsika raha mbola teo iny zay ireo nefa na ny fiainantsika menakavy tato aza atao tsy ny laminantsony hatramin'izay nahatongavany teto izay dada za moa na ara-baina aza amin'izao fotoana izao dia tsy mamaly tsony hitako feno atezerana amiko tokoa izy fangamondry irery no ataony an'izany na za koa aza tsy asiany resaka tsony tsy milobava amiko mihitsy izy ary reny raha mahita ireny zao ny tsy fiditrano ataony raha izay moa re tsy noeritreretiny fa mety inona moa no azontsika atao amin'izany fa niny tsara dia aleo mivavaka ho azy foana. Marina izany rineny inona tokoa moa no azontsika atao eo tsy oveny ihany ve izy fa zany aloha eo ihany tsy afeniko anao rineny fa zahay afo nahazo aina tena natahotra n'iny rasady mihitsy nge ary neny sady ohatrany tsy mandrimandry saina zany isaky ny mahita azy fa natahotra hoana koa indria le saiky nalainy ho vadiny ve ie izay aloha ny voalohany fa ty koa misy zavatra hitako ka ho tantaraiko an'iny indray andro ary niny
raha sendra nandalo tao amin'ny efitra natoriandra saty iny, somary nisokatra kely mantsy tamin'izay ilay varavarana tao amin'ilay efitra ka lasa ntsipalotra kely tany ny masoko. Inona ozy neny nitako tamin'izay? Fa inona tokoa ky nitandry tamin'izay? Tena tsy mampino ry neny a. Hitako izao raha sata oatra amin'ny tsingevana tsy mipetahany izany ny tongony. Fa ahoana ary nahavitany an'izany ry neny a? Ary sao dia reny karazan'olona mpanao magia reny kosa retsy izy iny a. Na reny nanasitranany an-dadanareo reny aza ne tena tsy nampino mihitsy e. Dia mety ho izany tokoa ve? Fa ny tena nahagaga ry neny tao arian'izay zavatra hitako izay dia matetika manofy andrasatany ova ho tondra ny bibidia masiaka ireny ary mandraona sady mampitahotra foana. Tena mamperitreritra tokoa reto izany nofindry izany a. Ny tsara angamba dia aleo mivavaka mafy ry fahendrena. Izay izao ny fihadiana tsara indrindra. Satria mino aho fa misy herin'ny maizina aho e. Tsy te hivaky amin'ny fahendrena. Fa naza koa aza efa nahatsikaritra zavatra toy izany. Aleoko tsy niteniteny fotsiny. Mino aho fa tsy mba olona tsotra iny rasaty iny. Mety reny mpanao fatidra amin'ny devoly reny mihitsy angamba. Za koa mino fa tsy petrapetraka amin'izao fotsiny le rangahy iny fa mety hamaly faty mihitsy. Hitako tsy faly mihitsy mantsy izy tamin'ireny nandavana amin'ny fikasany reny. Mila mitandrina ihany izay mianaka. Viva 98.8. Ody rasata manosy le sarabetrena. Ahita fitatany amin'lahy ihany nefa. Voaraiko tokoa rasata ka dia tonga. Tena mahery aloha ianao rasata fa hainao mihitsy miresaka tamiko tamin'ny alalan'ny nofy a. Dia mbola tsy manaky mifahaizako amin'ny vela rabetrena. Manaiky ahy. Efa miteny amin'lahy fa na ny ao an-tsain'lahy io zany dia fantatro daholo e. Hitako loatra amin'izao fa namana mahatokotoko io lahy na misy aza ny indrokely indraindray. Fa zao lesy ny tena antony ny atsoko ny larobetrena. Mba misy zavatra tiako ataon'ny lafarany. Fa raha vitany lahy zay dia lahy no tompony fiadanana indrindra eto an-tany. Ka ahoana vonina lahy? Tena lahy zao rasata fa vonina foana. Lahy zao zay tadiavinao e. Zange efa manaiky niaraka aminao e. Dia matoky alary amin'ity faran'ity ka zao ary nisy kaheno tsara. Mba hatateraka somatsara azy fikasany lahy rehetra. Dia zao no angatahako amin'ny lafarany betrena. Mila sorona ndray ary zay olona tena akaiky any lahy indrindra ny olaiko atao sorona. Ka anjara lahy no misafidy na ny zanak'e lahy zany na ny vadiny lahy. Ka ahoana manaiky ve lahy? Loza indray ty marina. Tena valifaty kosa zany atondra saty zany ka. Nahoana moa no tsy maintsy hoe ny vady aman-janako no ilainy atao sorona e. Andaso rangalo mba hiangaviana izy zao rasata. Tsy hoe mandany zany sorona tadiavinao zany fa vahoana zany kosa ve tsy ho sarotra be. Tsy mety angara ohatra hoe olo-kafa no ataontsika sorony maninona tsara hoe ty betrena? Mba olo-kafa ho to laviny lahy ndray any teniko efa tsy nekeny lahy ny voalohany dia zao ndray mbola sahany lafy tsotro zao fotsiny mandaha. Zany ve tsy natao hoe makatoa tena hita mihitsy alaty olona ty tena sady be tsara velaty. Na manaiky anify lahy na tsy manaiky dia tsy maintsy taterahany lahy ny teniko raha tsy tia ara-ny fadezerako lahy. Mazava angambo zay zay vao tena loza marina. Nefa inona tsony zany no azoko atao amin'izany fa tsy azo hitoverana tsony zany ny teny rasata. Dia ahoana re zany no ataoko rehefa tsy maintsy atao ihany rangany safidy dia tapaka nevitra fa raha bako no ataoko sorona any raha efa endrena kosa aloha tena tsy vitako velively zanako vahavitokana kosa inko. Dray marina. Fa manofy ve za zany sa fahitana no hitako eto
Tena idadabe mihitsy ny seho tamiko teo iny. Tena mampiahiahy mihitsy ny teniny iny. Raha bako ozy izy mitandrimy ianao fa mikasa mono anao raha betrena vadinao. Dia tena ho marina tokoa fe izany. Sa nofo ohatran'ny nofo rehetra ihany. Tena resy lahatra fa tsy nofo iny. Dia ho sanatry tokoa ve? Raha araka ny filazan'ny dadabe tamiko koa mantsy dia izy koa no namono an'i dadabe. Raha izany dia aleo tokoa mailo fa toa ohatry no ratsy izy izany. Mino aho fa tsy nandainga ny fahitana iny. Mba tena nafinaritra koa retsy ireny hira nataonareo androany tao am-piangonana ireny. Mahay mihira tokoa nareo ka. Izany. Fa ahoana ry fahendrena? Ahoana ry neny? Fa nanofy ratsy nga ho andry alina ny toreko ohatry ny miantsoantso izany. Saza kosa ny diso fiaino. Oay tokoa. Ve reny neny? Tena nanofy ratsy ary neny. Ary tena ratsy be mihitsy ilay izy. Tsy mbola nanofy ratsy ohatran'ireny hatramin'izay ny ainako. Marina hoe retsy. Eno tsy afeniko andry koa fa naza koa azany eky mba nanofy ratsy toa andry izany koa maly alina. Nanofy ratsy koa neny? Izay neny lazaiko hoe hafahafa mihitsy ho indra satarasata iny. Hatramin'izay nahatongavany teto izay dia nanjaka mihitsy ny fiainana mampiahiahy. Hany ka lasa mivadika ho nofy ratsy izany. Mba tantaraho heriny izany nofiny neny izany. Ratsy tokoa retsy ary tena tsy ampozindry mihitsy eno ary afa ho tantaraiko andry. Dia toy izay le nofoko retsy ry fahendrena. Lazaiko andry fa tena miorooro tokoa amin'izao fotoana izao. Fa inona daholo raha ny dikan'izany? Dia tena tsy haiko anaka. Dia mety ho marina tokoa ve izany voalazan'ny dadabe izany? Ary efa tena nahavandoza mihitsy ange izany dada raha navita namono olona izany. Raha mitombona mantsy izany voalazan'ny dadabe izany dia tsy salasalana fa ho vitany tokoa ny hamono aneny. Aleo mialo aina ry neny ka. Raha fahitako an'i dada mantsy amin'izao fotoana izao dia tena hitako mivadika mihitsy. Mino akifa matombotr'ango izao zava-doza tsy fanao ianao izao dia no le raha satandoza iny mihitsy. Olony satana mihitsy iny ry fahendrena. Sano mihitsy. Ary efa mety mifanaiky tamin'ny mihitsy izao ny rainareo dia io ampiasainy ataony fitaovana amin'izay tadiaviny io. Tsy tadidindringa le taratasy nisy soratra tamin'ny raha tao am-paosiny iny. Tadidiko iny ka. Mety mihitsy retsy no fanarahana amin'ny fanaovany zareo pakta. Raha izany rehetra izany ny dinihana angeriny iny dia mino mihitsy fa tena satana mihitsy iny rasata iny. Tsy olombelona izany iny. Tsy azo nena saina ve? Valifaty izao ataon'izao. Rehefa tsy azony dia enao indray ny tadiaviny ho vonoina. Mazava be nge izany aleo mailo antsika ary neny ka. Ny tokony atao izao ry fahendrena dia aleo mihitsy tsika manatona mpitondra fivavahana. Tsy ho moramora mantsy izao ady atrehantsika mianaka izao. Tena ady amin'ny herin'ny maizina mihitsy izao ka tsy azo anaovana vazivazy. Fa nakaiza ary izy mianaka ny tsy atao trano efa tamin'ny firy azo ny tonga teto kanefa dia tsy mbola nisy tapingan'olona ray tonga akory. Fa mba lasa iza marina ary zareo ireny so ihany aloha fa mba nanana lakile dia mba tsy taraiky fa tonga dia niditra tato dia inona zany zao no ataoko iandry sa ahoana. Zara koa azo aloha tsy ho hita izy mianaka ka tsy atao imasondrasata mantsy fa ohatra ny tsy ho vitako mihitsy zany hamono azy mianaka izany ka raha olo-kafa hay dia
mety tsy hampaninina ihany. Zao rangano atao aleo miverina any dia lazaiko fotsiny izy fa tsy hita zay nanjavonan'izy mianaka dia hoito indray zay heviny. Tsy mila miverina antsoloary be trena fa efa ty eto ohatra marina fa manofy zany sa tena rasata mihitsy ty eto ty marina. Za mihitsy ty manoloana ny lahy ty fevery lafa ho izanay ary tamin'ny fomba ahoanakoary ny diran'le rasaty ty tato ny varavarana nefa efa nidiko avao ty anatiny. Za taitelary be trena dia mbola tsy maiky mifahaizako any vela ty. Zao fotsiny lesino izy zay vao fantatro ny tena ao anatin'ny lokely ny lahy io fa tsy havita ny ziraka nampanaoviko ny lahy kory lahy ka noho izany dia tsy mahatoky ny lahy tsony manomboko zao disy fanantenana tanteraka ka tapaka hatreo amin'ny fifandraisako amin'ny lahy. Efa nandefitra tamin'ny lahatra amin'izay ko tsy afaka nifanaraka amin'ny lahy tsony ary tsy ho afa bela nefa lahy efa nanao fatidra tamiko ka dia miomana fa hiatra amin'ny lahy ny atezerako. Viva 98.8. Loza marina fa kenda ny vomangana sesiky ny tanako aty nanantena ny hotendakanina kinanjo nitsako taola anantiny farany fa iza marina ary ty rasaty ty mahagaga fa na ny ao anatin'ny saiko aza dia fantany tsy indray mandefa tena matetika zay rehefa miresaka dia tena tsapako mihitsy zany. Zao lahy vao manenina ary be tena efa tara lota lesy zany ary tsaroa farasata lesy tsy mivazivazy amin'izay mivadika aminy ko miomany lahy fa izaka ny atezerako lahy androany azo. Ohatray marina fa iny ty ataonao rasata nahoana no ataonao ohatr'izao ohatry tsy afaka mitsangana tsondray toy ny verina nale mitampoka teo ary ina dolo reto fery mamoaka fofona ratsy amin'ny vatako reto fa ahoana kosa zao rasata okare rasata aza dia atao ohatr'izao mifona rasata la zao zay tadiavinao fa ataoko daholo zare zany betena rasata vao manomboka lesy ny lalao dia efa mitarainy ohatran'izany sady mifona rasata mbola izy zany mendrika ho an'ny mpanota matevikitototra ny lahy koa zao ka aza be tarainy mifona rasata andraso fa asehoko ny ladolo ny toerana mendrika ny landa hoangana ary manify avy hoe za zany sa tena zava-misy mihitsy ho tamasiko zao ahoana tao reto vahoaka marobe reto ohatra mifanosika sy mikikika any anaty afo tsy hita fefarano reto izy zany kikika mampitsangam-bolo marina zava-misy ve zao hita masiko zao tena izytalala io efa tsy vazivazy zany ohatran'izao ny tiany efa ran'izay nanao fatidra tamika ka manahoana ny fahitana azy mahafinaritra very be tena. Tsara ihany zao fisitana kely nataontsika izao reny iny ohatrany tsy matoko lolo mantsy reny nofo zava-mitranga maro reny. Iny na imopera koa zanena na mafy an'izany mazana hoy izy mariny reny fisehon'ny fanatampoka reny ary mety isy ihany koa ny fampahalalana zavatra hitranga zay mbola tsy fantatra ohatrany reny amin'ny alalan'ny nofo zany ry famba iza koa reto za miantso zany eno ary neny sao dia mba dada andraso jerena tsy dada aloha ty ry zareo mpifanila vodirindrina amintsika kity miantso ty efa nafarako mantsy ry zareo fa tsy ho eo tsika ka raha misy vaovao dia mba tsoy amin'ny numéro ty aleo tonga dia raisiko ary aloha allo fa ina koa tia naketraka ny neny tampoka teo fa nisy inona hony ny zava-nitranga angatany
Ie, nisy tokoany araka ny voalazany teo mantsy dia toa hoe narefeon'olona ny antsoantso vonjy eto ao an-trano ondry zareo dia izay no natonga azy ny antso antsika aingana. Misy zavatra tsy mazava mihitsy ary neny a. Dia inona izao no nataontsika? Tena matahotra ka. Inona koa no tokony hampatahotra indry eo e? Mivavaha mafy dia ho tony izany tahotra indry izany. Mandehana aloha tonga dia ahorony ny entana fa tsy maintsy miakatra zao dia zao tsika. Mandehana aky tonga dia voay aloha ny trano fahendrena. Za mbola apiditra an'ity tomobily teo anaty garazy vetivety. Eny ary. Neny a, fa inona koa za fofona mahery vaika be ato an-trano ato izany? Fa inona koa ty lazaindry e? Fofona ahoana koa izany e? Izany e? Ohatray marina. Fa fofonina tokoa reto izany. Maimbo be izany a. Aleo aloha vahaina daholo reto ny varavarankely fa tsy laitra izy izany a. Nena, Andriamanitra, fa ino ty tamasiko ty e? Tsy dada ve io mitsirara amin'ny tany io? Tena matadada ry neny a. Maninona tsara hoe ry fahendrena. Maty ahoana? Orlantro, tena hibetrena tokoa ty matady. Fa iza ny namono azy tato ry fahendrena? Fa inona ny zavanitranga tato? Losy ty marina. Aleo aingana reto tonga dia miantso polisy a. Aiza koa ary le telefonako teo. Allô? Allô? Polisy? Tena mistery mihitsy reto ry fahendreny ny fomba nahafatesan'ny dadandry iny ka. Na ny polisy aza ne mba vahalalana ihany e. Satria tsy nahitana soritra kapoka na vono mihitsy ane hono ny tenany e. Kanefa dia maratratra be sady mamoaka fofon'izay tsy izy. Tena nahagaga koa dia nahoana ny may le sariny lehibe tao amin'ny salon iny. Le sary nefa mipetaka amin'ny kadra misy fitaratra tsara. Manambara inona daholo ary izany? Mazava ane izany ary neny e. Amiko dia satanany satana daholo ireny. Iza moa n'olombelona vita zavatra ohatr'izany? Aiza ve dia tsy varavarana vaky, tsy varavarakely misokatra kanefa reniny rana hita ireny ny zavanitranga tato. Marina mihitsy retsy ny andria. Tena olon'ny satana tokoa retsy ny rasata iny a. Ary nanao fanarahana tamin'ny mihitsy ny raindry matony trango izao zavatra rehetra izao. Tena nidiran-doza mihitsy retintsika napiditra n'iny tato an-trano tato ka. Fa hono ary neny? Mba lasa ihany ho azy saiko e. Ahoana kiry fahendrena? Fa dia inona loatra raha naroboka ny dada hiditra zavatra lalina ohatr'ireny? Raha nanao fifanarahana izany tokoa izy dia inona no mety ho antony? Izao n'izy ry fahendrena? Tsy misy afa-tsy io fitiavan-karena sy voninahitra io ihany no mahatonga ny olona hiditra amin'izany. Rehefa diso makamamy mivola man-karena loatra dia mora amin'ny satana ny mampirisika sy manararaotra antsika olombelona. Tsoriko amindry fa tsy vitsy tokoa ane ny tafaroboka ao anatin'ny vovony satria te hiadana mandrakizay. Ny harena azo avy amin'ny satana nefa dia tsy azo fotsiny amin'izao fa mila sorina izy mba ho sandany. Tena marina mihitsy izany ry neny a. Porofon'izany ireny saikana azo antsika ireny. Soa anefa fa nitahian'Andriamanitra sy narovantsika fa ratsy izany dia efa vita sorina teo koa ngamba.
Viva Radio nanolotra ho anao teo Sorona tantara nosoratany Airbazezo Gasy Rakoto mpilalao ny tantara Sineza Faly Fiatrobelona niaraka tamin'ny ny ravo Sofaniry ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvondy Sorona tantara nototosainy maningotra